eo amin'ny vaovao mahakasika kosa ny fanomanana ny fividianana bentanana sy mpanolotsaina dia efa samy olona koa manafatratra amin'ny fiatrena izay fividianana izay indrindra ireo atoko politika samihafa eto an-toerana. Anisan'izany ary ny atoko tim eo amin'ny commune ambanivohitra Akadikely Ilafy izay efa miomana amin'izay fividianana bentanana sy mpanolotsaina izay. Lalonana rososina no nitanterahana ao Marialahady teny amin'ny commune ambanivohitra Akadikely Ilafy. Ny voalohany dia ny fitokanana ara-pomba ofisialy ny foibe toerana na ny quartier général ny antoko-tiko Madagasikara ao toerana. Fotoam-bavaka lehibe no nanikafana ny lanonana izay nahavory marobe ny mponina eny Akadikely sy ny manodidina. Ny fijanonana ao amin'ny toerana anankiray indrindra eo fitantanany raharaha na eo amin'ny firenena izany no mampandroso zany ary zany no ahitan'ny olona fa olona manana ny foto-kevitra hijoroana isika tsy miovaova George izy raha teto izovina fankalala tsara zahay mianakirety. Ny faharoa kosa dia ny fanambarana ofisialy nataon'ny solitenan'ny antoko-tim ao amin'ny distrikana Varadrano Andriamatoa Ranovona sy ny filohan'ny fikambanana tim ao Varadrano Andriamatoa Gilles Razafintsalamy izay manolotra n'Andriamatoa Andriamanganour Georges ho candidat bentanana Anakadikely amin'ny anaran'ny antoko-tim. Fa dia hatramin'izay dia somary ataontsika hoe gabraraka ihany mety fitantanana izany commune izany. Fa kosa manoko izao dia miangavy antsika rehetra mba hoaka mba ho tandalana amin'izay. Izany hoe ao anatin'ny fifampifehezana izany commune izany satria dia raha antsika malala tsara fa ny tany tsisy fifampifehezana zany na ny tokantrano tsisy fifampifehezana zany dia tokantrano mikorotana izany ka dia antenaina mba samy alaiky izany fantaminana zany tsika rehetra tonga ny fotoana izay tantanana ny commune dia mba ao anatin'izany atao hoe fandalana ny lalàna izany tsika rehetra. Naseho Ampahibemaso nandritra fotoana io no ny taratasy fanendrena azy ho kandidan'ny atoko izay nosony avy ny filoham-panorona Marc Ravalomanana. Tombe fiolona ny toerana ary nanao fankasitrahana izany kandida izany avokoa ny vahoaka Anakadikely. Ireo rehetra nandray ny fitenenana moa dia samy nanao antsoavy ho amin'ny fivondronana sy ny fihavanana avokoa na eo anivon'ny antoko-tim izany na amin'ny samy malagasy.